ry avako malala ao amin'ny tompo. Mankalaza ny fetin'ny Paka ny ankamaroan'ny kristianina amin'izao fotoana izao. Faly sy ravo satria nitsangana tamin'ny maty Jesoa Kristy tompontsika. Erantsika mahafantatra, mitahotra sy ny alahelo nyreo mpianatra raha nahita an Jeso Kristy maty nifantsika teo ambony azy fijaliana. Diso fanantenana ary kivy tanteraka. Ny tantaran'ny mpianatra roa lahy nankany Emaosy no manambara ny zavatra niainan'ireo mpianatra tamin'izany fotoana izany. Ao amin'ny evanjelin'ny Masindra Lioka, toko 4:20, andininy 8:20, mefarany 1:20. Hoy Kleofasy tamin'i Jesoa: ianao rery angaha no vahiny ao Jerosalema, tsy mahalala zavatra niseho tato ato. Fa hoy izy tamin'izy ireo: zavatrinona moa izany? Dia hoy ireo: ny amin'ny Jesoa avy any Nazareta, zay mpaminany mahery tamin'ny asany sy ny teniny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka. Dia ny amin'ny nanolorany lohandohan'ny mpisorona sy ny lehibentsika azy ho faty, mba minamantsehana azy tamin'ny azo fijaliana. Nanantena fa hoe izy nylay hanavotra ny Israely. Kanjo, indro fa androany zao no andro fahatelo hatramin'ny nisehoany zany. Manambara ny fahakiven'ireo mpianatra. Maty teo ambony azo fijaliana marina Jeso Kristy. Jesu Kristy tompontsika, vokatry ny fahotantsika olombelona. Tsy zakan'olombelona vesaranota ny marina, ka ny vonony tsy eo anivony ny tombo. Ampy andiniantsika tena lalina ny vokatry ny fahotana, satria na dia ny tompony aina aza sahy vonona. Ka na inona ny fanazavana ny fahotantsika olombelona ry havana no anisany mahatonga fahavazana amin'ny fiainantsika olombelona. Anisany mahatonga zao fahantrana mahazo antsika izao. Ka eto ary dia isika menakavy no hivantana n'ity afatra ty, fa tsy hoe ranona na ranona. Asika menakavy satria samby tompona andraikitra. Anisany fahotana mahavoantsika ny tiakely. Raha manome kely dia mora vita ny raha asaina atao, ny raha asaina amboarina. Lasa antoko ny fahombiazana sy ny fahamarinana ny fanomezana kely. Ny mahavoantsika ihany koa dia ny tsy firarahana ny soa imbonana. Tsy misy ny fijakojana atao eo anatrehany zavatra hitambarana. Révélateur na mampiseho ny zava-misy eto amintsika Madagasikara, ny tondra-dano tato ato. Saika lasa renirano
azo tondrana lakana ny ankamaroan'ny lalana eto Toamasina. Anisan'ny antony dia tsentsina ny lakan-drano na ny kanaly manary rano. Ary misy azo eto amintsika Madagasikara no manao trano eo ambony kanaly, kanefa milamin-tsaina, tsy misy zavatra tahorana. Jereny fotsiny ohatra ny tany Nahalavo, ny kanaly izay anamboarana trano. Endriky ny tanàna ny fisian'ny kanaly mamakivaky ny tanàna ny Toamasina. Tany aloha-tany dia afaka nivezivezy amin'io lakan-drano io ny sambo. Nofinofy izany anefa ankehitriny satria lasa fanariam-pako eo ambony pont io kanaly io, ary feno ahitra maniry. Mbola resaky kanaly ihany ty ataoko ty ka manao azafady amintsika menakavy. Tany Tapakaly izahay no nankalaza ny fetin'ny Sampakazo. Niondrana sambo kely nanaraka iny kanaly ny Pangalana iny. Raikitra teo ambony rano ny sambo niondrananay satria feno valia voatapatapaka io kanaly io. Valia tabatambatra hitondrana entana ka tsy mahagaga. Sanatria ny vava zany raha misy loza mitranga amin'ny kanaly io, fa feno tapaka valia. Anisan'ny mahavoa ihany koa ny lainga tsara lahatra. Ampiasaina ny lainga entina hanaovany ratsy, hitadiavana ny tombotsoa manokana. Matetika lazaiko lasa fanaovana business ny fanaovana politika, entina azahoana vola malaky hitambarany reo manana teti-dratsy. Ny lainga nefa araky ny valaza soratra masina dia ny demony na ny devoly no rainy. Joany 5:4. Ny demony no ray ny avinareo, ka zay tiany rainareo ny tianareo atao. Ary izy dia mpamono olona hatramin'ny voalohany sy tsy naharitra tamin'ny marina, satria tsy misy marina ao aminy. Raha mandainga izy dia ny azy no lazainy zany, satria mpandainga sy ray ny lainga izy. Ny olona mpandainga, mpiantsara velatsihy, dia ny demony no rainy, no babany, na ihany koa ny demony ny patrony. Ka isaka ny mamitaka olona fetsifetsy ratsy dia manana ny demony ho rainy, ho patrony. Mila mitandrina sika fa fitaovana entin'ny demony amitahana ny lainga. Eny na sika mpitondra fivavahana azy dia mety ho latsaka amin'io velam-pandriky ny demony io. Kiany ny masin-dapoly io fihetsika mamoafady io, satria indraindray maro entina hanaovany ratsy ny fitoriana ny evanjely na ny filazantsara
jesoa ny a jesosy no dradradraina kanefa tetidratsy ao ambadika manao démonstration etseroa kanefa mety zavatra hafa no kendrena so ihany fa tsy ny rehetra no manao an'izany ka vakintsika amin'ny Filipianina toko voalohany 9:10 me farany 7:10 hoy masindato marina fa noho ny felonana sy fifandirana no itoroan'ny sasany ny Kristy averiko ndraiky marina fa noho ny felonana sy fifandirana no itoroan'ny sasany ny Kristy nefa ao koa ny manao ankantsaram-po tokoa ka ny reto dia fitiavana no anaovany satria fantany fa voatendry hampandresy lahatra ny evanjely fa ny anirery kosa dia tsy fo mahitsy no itorian'ny Kristy fa ankasomparana kendreny hanampy fahoriana ny fifatorako milaza mazava izany fa tsy zay milaza Kristy Jesoa na Jesosy Kristy no mandeha mahitsy ka mila mitandriny mandrakarivatsika amin'ny velam-pandriky ny dimony amin'ny lainga amin'ny fitsarambelatsihy mba hitadiavana tombotsoa manokana aiza hoaiza ry havana ny fitiavany tanorazantsika tsy fantatro asa marina izy te enganika tsy ho marina fa misy ny mpanambola eto amitsika manao investissement fototrafotrasa any ivelany any izy tena manao fa ny hany atao eto amitsika eto an-tanindrazana dia ny fasany livenana fitiavany tanindrazana ve izany manoloany zava-misy reo ary dia mety velon'ny mpanontaniana isika manao hoe raha mbola androsy ihany ve isika ity ny fankalazana ny fetin'ny Paka dia magnambara amitsika fa tsy ny ratsy ny tompo ny teny fara fa ny tsara reo apôstôly zay kivy teo aloha dia lasa vavolombelona mafana fo mpitory ny evanjely alao hery havana fa raha mibebaka isika dia androso ity firenentsika ity ary androso aingana aza manaiko resy ny ratsy fa reseo amin'ny soa ny ratsy raha baina resika menakavy ry havana fa tratry ny fetin'ny Paka engany ho Paka mandrakariva ny fiainantsika menakavy saotra